Matetika isika mahita sy mandray foana fa misy fiangonana miforona foana isan'andro vaky izao. Tsy ny Madagasikara irery ihany anefa ny eo fa maneran-tany dia ahitana an'izany avokoa, indrindra fa ny continent afrikanina dia tena aloha laharana amin'izany fiforonan'ny fiangonana isan-karazany izany. Inona marina ny tena tsy ambaratelo ao ambadika an'io fiforonan'ny fiangonana etsiroa io hatramin'izay ka mandraka tiany androany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fiforonan'ny fiangonana isan-karazany no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Vao miresaka fiangonana sy ny fiforonana isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany dia ilay hoe ampahafolon-karena sy ny maro hafa. Hirahiraina foana maneran-tany ilay hoe ampahafolon-karena, izany hoe rakitra izay atao mandritra ireny fotoana fivavahana ireny. Efa hatramin'ny ela no nisy izany fiangonana izany, fa nanomboka niroborobo kosa ireo fiangonana isan-karazany izay tsy fanta-piaviana taty aoriana, ary saika ahitana an'izany fiangonana miorina izany avokoa isaky ny elakelan-trano ary ahitana ny pastora isan-karazany, na ny nianatra any resaka teolojia zany na ny tsy nianatra an'izay fiofanana teo amin'ny teolojia izay dia samy mitonina ny tenany ho pastera avokoa ary samy mamorona fiangonana etsero avokoa izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Tsy ny Madagasikara irery ihany anefa n'izany fa ny continent afrikanina dia tena aloha laharana amin'izay resaka fisian'ny fiangonana etsero izay. Eny na ny any amin'ireo firenena efa mandroso aza dia mbola ahitana an'izay fiangonana miorina sy miforona etsero izay. Matetika isika mahita anireny karazan'olona izay midina an-dalambe mihitsiny mandeha mitory teny etsero miogaoga mampiasa anireny fanamafisam-peo isan-karazany ireny mandresa lahatr'olona ary mitetitsena manao rakitra kely isan-karazany sy mitory teny eny na dia manomboka maraina mandraparivony andro aza dia tsy mitsahatra mihitsy ireo olona izay mpanao an'izay tory teny eny an-dalambe izay. Na Madagasikara izany na any Afrika na maneran-tany dia ahitana an'izany avokoa. Hitanao ireny olona ireny tampiandohana dia malotoloto kely izy ireo miezaka mitory teny mitetitsena, fa afaka fotoana fohy na fotoana vitsivitsy dia izy mianjaika be amina kostara isan-karazany no hitanao eny amin'ireny tsena ireny. Fotoana fohy aorian'izay dia efa izy manorina fiangonana sady miaraka amina fiara raitra be no hitanao mandehandeha eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia hoy izy amin'izay fotoana izay hoe no ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ka raha te hitany mangirana amin'ny fiainana dia mila mitodi-dofy amin'Andriamanitra. Gaga sy talanjona isika mahita fa ireo zanakam-pielezana dia tsy miova mihitsy ny fiainany, fa ireo fady lanovana dia fady lanovana foana ary vokisan'ny pastera ilay toriteny amin'ilay hoe ny ampahafolon-karena omenao an'Andriamanitra ny ho izy dia mivaly soa ary hitondra fahombiazana ho anao fa ilay pastera kosa miha manan-karena mandrakariva hatrany. Dia ny fantony mipetraka arany hoe misy ifandraisany amin'ilay rakitra sy ampahafolon-karena ve ny antony mampanan-karena an'ilay pastera, sa inona ny tena marina ao ambadika anireny fiangonana miorina etsero ireny. Misy ifandraisany ihany ilay izy, fa somary miolaka kely ny ifandraisany ilay ampahafolon-karena amin'ireny fananan-karena ny ireny pastera ireny. Dia ndao ho azavaintsika izay hoe misy idiran'izay. Mahita isika sy mandre fa misy resaka famotsim-bola izay ataon'ireo tambazotra ampiserasera amina resaka fanondranana indrindra fa ny resaka fivarotana zava-mahadomelina isan-karazany.
satria mantsy ireny vola ireny a tsy maintsy voadio izay vao afaka aterina any amin'ireny banky isan-karazany ireny fa raha tsy izany dia tsy voaray ireny vola ireny ary tsy maintsy mandeha ny fanadihadiana etsy dia inona hoy ianareo a no tena mora hanaovana an'izay famotsim-bola izay mba ahatonga an'ilay vola avy hatrany dia ekeny ireny banky iraisam-pirenena ireny malaza be ry zareo any amin'iny faritry ny Amerika Atsimo iny amin'izay resaka famotsim-bola sy ny fanondranana zava-mahadomelina isan-karazany izay ary ny fomba fiasan'izy ireo efa hatramin'izay io resaka famotsim-bola io a dia amin'ireny alalan'ny fiangonana izay vao misondrotra sy vao miforona etseroa ireny a no anaovan'izy ireo a an'izay resaka famotsim-bola izay satria ino no hitan'izy ireo a fitaovana mora indrindra hoentina ndeha anaovana an'izay famotsim-bola izay ka azagaga isika raha mahita anireny olona izay mpitarika fiangonana izay vao niforona isan-karazany ireny a raha toa ka manan-karena tampotampoka eo a ary milaza izy amin'izay hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany hoe ahodina ao anatin'ny fiangonana ilay vola izay tsy madio amin'ireny fanaovana trafika isan-karazany ireny rehefa aveo mantsy toa mivadika arakitra ihany zany ilay izy a rehefa aterina any amin'ireny a banky iraisam-pirenena ireny ka mazava ho azy fa mahazo lalana avy hatrany hanafina sy hitahiry an'izay vola izay a any anatin'ny banky izy ireo amin'izay fotoana izay ka vola madio izy rehefa aveo satria voalaza fa ampahafolo-karina izay nateriny zanaka ampelezana ireny vola avy any amin'ny fiangonana ireny tsy ny fiangonana rehetra nefa ny manao an'izay fomba fiady izay a fa matetika ireo fiangonana izay miforona tsy fantam-piaviana no tena manao an'izay fomba fiady amin'ny famotsim-bola isan-karazany izay ka io indrindra no hitany ilay filoham-pirenena Rwandais i Paul Kagame tany Rwanda ary izay no antony nanosika azy hanakatona an'ireo fiangonana izay miorina etseroa izay isan'ny fiangonana tsy fantam-piaviana ireo a satria isany mampahantra ny vahoaka ho izy a ny fiforonany ireo fiangonana tsy fantam-piaviana etseroa ireo a amin'izay fanararaotana amin'ny famotsim-bola isan-karazany izay a ary isany mampiroborobo ny resaka tambazotran-jiolahy izay a fomba fiady amin'ny fampiasana fiangonana ho atao fitaovana hoentina hamotsim-bola isan-karazany izay ka nanomboka teo dia notapahany hevitra dia nakatony avokoa ireo fiangonana rehetra izay tsy nara-dalàna tao Rwanda tao marina etona fa tsisy resaka fanaritsana fiangonana ity fa mba milaza ny zavatra izay fataony ireo izay tsy mataho-tody amin'izay asa fanondranana sy fanaovana trafika ary tambazotra ny ireo izay antsoina hoe mafia izay ny tenako satria ny trangan-javatra efa misy amin'ny firenena mandroso izay lazaiko zay ka izay sy zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahan'ireo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa